ampitombona amintsika manakariva re ny fahalalana tsaran'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka sika isaoranay ny anaranao ry iranay an-danitro fa tsy mitsahatra ianao miteny aminay fa Andriamanitra velona ianao. Dia fifaliana ho anay indray ny andray ny mofinaina avy aminao sy zary zany amin'ny anaranao mba hatratra ny olona rehetra tokoa ny teninao sy ny olona manontolo. Dia mino ny teninao manakariva izay tompo mba ho tsaronay indray fa faniny tompotra sy fanazahoana ao ny lalanay izany teninao izany. Aoka aminay rehetra ny fafy ianao ny fananao masina saotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina atsika amin'ity alarobia 10 Martsa 2024 ty gavana dia filazantsara Arc Jaune toko fahenina andininy 13 voalohany. Jaune toko fahenina andininy 13 voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka zany dia nialy Jesosy ka lasa nita ny ranomasin'i Galilea dia ny ranomasin'ny Tiberas zany. Anisy voaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Jesosy niakatra tao tendrombohitra dia mipetraka mba amin'ny mpianany. Rehefa akaiky ny Pasika dia ilay andro firavavon'ny Jiosy, Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy voaka betsaka nanantona azy. Jiosy tamin'ny Filipo, aiza ny vidianantsika mofo ho an'ireo? Izany natao mba izay nitoetra azy fa izy nalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidina denara 100 azy tsy ampy izany rehetra ananany kely avy. Ny mpiana anankiray dia Andre alalan'ny Simona Petera niaza tamin'ny hoe misy zazalahy aty manana mofo vary 5 dia sy hazan-drano madinika 2 fa ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Hoy Jesosy, asovy mipetraka ny olona ary misy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 misany. Dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizary zany tamin'izay nipetraka ihinana izy ary ny hazan-drano koa ary izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny sisa tsy lany mba tsisy ho very. Dia nangonina ka nafeno arina 12 ny sombitsombin'ny mofo vary dia 5 izay ambiny tsy lanin'ny mihinana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ry havana dia Jesosy mampianatra antsika hijery ny fiainan'ny olona manontolo fa tsy hampampiainana ao anatin'ny fiainantsika ihany no jerena. Izay fijeriny manontolo izay dia fiainan'i Jesosy. Fantany fa aty an-tany foana reto olona vahoaka marobe izay nanaraka azy mihaino ny fampianarana rehetra. Ankehitriny anefany dia tsy maintsy mihina sakafo izy ireo fa tsy avela amin'izao. Eo anatrehan'izany dia nanantona ny mpianana izy ka nanao hoe aiza ny vidianantsika mofo ho an'ireo? Toy izy tamin'ny Filipo, aiza ny vidianantsika mofo ho an'ireo? Izany nataony mba izany toetra azy fa izy nalala ihany izay efa ataony. Jesosy efa nalala ihany izay ataony. Jesosy ry havana dia fantany avokoa mitranga-javatra amin'izay rehetra, na tamin'ny lasa na amin'izao ankehitriny izao na moavy, satria fantany izay efa ataony. Eto dia tsy avelan'i Jesosy tsy hifampikarakaratsika. Ny mahagaga dia zazalahy anankiray izay mifantatra fa manana mofo vary dia 5 sy hazo an-drano madinika 2.
fa mivalin'ny mpianatra hoe ampinina amin'izao olo zao betsaka zao moa zany fa nyteny koa mpianatra hoe na ohatrinona aza no ividianana sakafo angeto a tsy ho ampy angeto fa amin'ny Jesosy riavana dia misy hatrany ny vahaolana miaraka amin'ny Jesosy dia tsy tapidalakale satria efa nambaran'i Jesosy zany izy no vavady izy ny dirany olona sy vahan'ny olona dia azo hanina loria koa amin'izao ady atrentsika eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny karazana fahaseranana amin'izao amin'ny zatsy miteza zaso ianao a hiaraka amin'ny Jesosy miteza zaso ianao a hitoetro amin'ny Jesosy fa raha izy no vavady dirany olona sy voan'ny olona dia hita hanina ny olona eto tena hita hanina soamatsara ny olona satria afaka ny sakafo a ary mbola nananamby omby folo sobika izany nohatra lavitra no izay veritsika na zay angatantsika ozy Paoly apôstôly a no ataon'Andriamanitra antsika isika fiangonana moa amin'izao vanim-potoana zao dia tena tsaroana mihitsy fa piasa be atsika eto an'olo za teoboana ihany nefa nge jerevy ty fahaseranana mahazo ny olona dia hoana navitantsika zany asa maro zany tsarovy ihany fa Jesosy mahay mampitombo zay kely ampitanantsika reto mofo 5 sy azan-drano roa reto tena vita namoky olona 10,000 be zao ary mbola nananamby omby folo sobika ka ninona zay ampelantananao hita amin'ny Jesosy zany zay anananao atolora Jesosy indrindra ny tenanao atolora amin'ny Jesosy sy zay anananao fa Jesosy mahay zavatra rehetra satria izy Andriamanitra tompon'izao rehetra zao ary manapaka an'izao rehetra zao dia okotsika atoky azy tsy araka aminy fa tsy menomenona ny araviravin-tanana manoloanareo karazana zavatra samihafa miandrasy miandranao dia tsarovy tsara tsy tsika ihany nge miasa fa ny tompo miara-miasa atsika fa raha mihitsika teo Jesosy avita asa lehibe no zany aza satria izy makana amiray ary ninona angatantsika amin'ny anarany dia ataony zany amen sotranao zay raha eo ny amin'izany teny mamy menao an'izany ka mahatonga anay felo fatokinanao ka tsy raviravin-tanana manoloana ny ady atrehanay sy ireo karazana fahaseranana zay misy aty amin'ity zao tontolo zao ty fantatrao anefa fa maro ny asa sahan'ny fiangonana na atao anatiny na ny ivelany indrindra nisy tokantrano sy sambaravarana eo anatrian'izany aza filangay ay zay tompo fa aoka ianao akaheranay ampitombo ny fononay ka ampatsiaro anay indray fa ny mofo 5 sy azan-drano roa ary na vita namoky olona 10,000 moa misy zava-mahagaga tsy hainao fa ainao avokoa ny zavatra rehetra ka ampianaro zay atokanao tsy atehitra aminao aty amin'ity zao tontolo zao ty ka sa indray zay ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra masina ny naranao mitonga ny fanjakanao atao anay sitraponao itetany tahaka ny an-danitra minoino ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay meloka taminay aiza mitononay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen tanterahan'ny tompo amintsika ane zao tsodrano zay tononona amin'ny anaraizana ka fanahy masina izao aiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany mifalia manakariva amin'ny tompo izao indray mifalia aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeveranareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona afoaka ny fivavahana sy fonana mamisaorana no entinareo manambara amin'ny fankatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy mahatoky sy ny antso anareo satria izany nanefa izany amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina
amen.